amin'ny anaran'ny jesosy kristy tompo no irabako anareo zay manaraka ary koa mie ny fandarana azoantoka fanavota amin'i kristy zay tanterahiko ny mitandratsofindriny ramboarsona ary na aiza na aiza misy anareo dia fahasoavan'andriamanitra ny ho amintsika rehetra de tanterako amintsika ny fikasany tena tonga antsika na fiaina mandrakizay famonjena ary fanavotana amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo satria moa ny tenin'andriamanitra no azavaina toroina mba tonga antsika iorona tsara mifinoana amin'ny jesosy kristy tompo sy ny tenin'andriamanitra dia hivavaka itsika sotranao zahay andriamanitra fa no fahasoavanao dia tanteraka zao fotoana izao matoko sy manatena fa andriamanitra matoko sy mitana fanekena ianao dia ianao no mesaina faindrena fahalalana ty mpanotsy mahasoa ity ary koa ametraka ny tenao mivavako araka ny teninao raha teo jesosy ary indrindraindrindra nitondra ny hafatra amin'ny olona rehetra aminokatra amin'ny fony ianao ary mamora ny sofiny ka ampitoetra zany teny zany amin'ny fony ho tonga finoana fanantenana anana ny fiaina mandrakizay ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitra andriamanitra ny anaran'i jesosy kristy tompo saotra andriamanitra amen alleloia efa nanambatsika hoe nahoana natao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanamasina dia efa nazavaintsika tetony amin'ny hoe nahoana natao batisa amin'ny lalany ray dia mandrositsika izao amin'ny hoe natao batisa amin'ny anaran'ny zanaka amazanak'olona ny jesosy ka ahoana no natonga an'izany amin'ny anaran'ny zanaka ho jerentsika ny tenin'andriamanitra korintiana voalohany toko voalohany ary andininy 7:20 sy ny 30 ahitantsika hoe nahoana no atao batisa amin'ny anaran'ny jesosy kristy tompo zao ary ny teny amin'ny anaran'i jesosy korintiana voalohany toko voalohany andininy 7:20 sy ny 30 amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mba tsy hisy nofo hahazo mirere eo anatrehan'andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny kristy jesosy zay nataon'andriamanitra faindrena sy famarinana sy famasinana ary fanavotana ho antsika mazava tsara ny tenin'andriamanitra eto nataon'andriamanitra ao amin'i jesosy izaho sy ianao maro ny olona no anotaniana efa ao amin'i jesosy ve ianao satria misy tenin'andriamanitra any amin'ny galatiana korintiana faharoa toko fahadimy andininy 7:10 hoe raha misy olona ao amin'i kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao reo araka izany teny zany hoe raha misy olo ao amin'i kristy dia olom-baovao izy dia antanina ny olona ianao ve fa ao amin'i jesosy eny tompoko ahoana natonga anao amin'i jesosy za nanolo tena za mivavaka za nandrainy jesosy ho tompo sy mpamonjy ary rehefa maniny adidiko rehetra mpandray fanasany tompo aho dia amin'ny hoe tsy ao amin'i jesosy ianao fa ahoana ozy ka ianao miteny hoe zaho efa mivavaka zaho nanolo tena zaho efa mpandray fanasany tompo zaho nanao ny asan'ny tompo tsy izy zany fa raha vakina tsara ny ten'andriamanitra eto ny korintiana voalohany toko voalohany andininy 7:20 sy ny 30 mazava tsara ny ten'andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i jesosy mba tsy hisy nofo mahazo mirereo eo anatrehan'andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i kristy jesosy zay nataon'andriamanitra fahendrena sy famarinana sy famasina ary fanavotana ho antsika andriamanitra no nametraka antsika ao amin'i jesosy zay zany ny olona midy zao ao amin'i jesosy izy ahoana natonga azy ao amin'i jesosy andriamanitra nametraka azy ao amin'i jesosy zay no natonga amin'ny fanambarana hoe voaomby miaraka amin'i kristy amin'ny fijaliana aho satria raha tsy tao amin'i jesosy le olona tsy napetraka andriamanitra tao amin'i jesosy tsy niara-vomby taminy araka ny voalaza galatiana toko 4:20 toizantsika ihany ny tenin'andriamanitra korintiana voalohany toko voalohany korintiana voalohany toko voalohany andininy 3:20 sy 4:20 korintiana voalohany toko voalohany andininy 3:20 sy 4:20 amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fa izay kosa mitory an'i kristy voaomby tamin'ny aso fijaliana dia fa tafitohinana amin'ny jiosy ary fadalàna amin'ny jentilisa fa amin'izay voantsy kosa na jiosy na jentilisa dia kristy izay herin'andriamanitra sy fahendren'andriamanitra zava-dehibe tokoa nitoriana amin'izao fotoana zao dia ny amin'ny kristy voaomba amin'ny fijaliana
fa tafitoinana amin'ny jiosy io fa dalàna amin'ny jentilisa fo any olona voanjo kosa miaino ny feon'andriamanitra ka ny aina anaraka ny aino ny antso na maly ny antso de Kristy no herin'andriamanitra satria raha tsy Jesosy herin'andriamanitra no ao am'le olona tsy miova izy tsy afaka mifaratsiana izy sady fahendren'andriamanitra mahagaga Jesosy Kristy no herin'andriamanitra sy fahendren'andriamanitra zava-dehibe mihitsy zany ka tokony zay no mahatonga ny hoe atao batisy aminaran'ny zanaka amazanak'olona any Jesosy. Kolosianina toko faharoa zava-dehibe ny antony navaona hoe atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasana manomboka tsika zay eo am'le hoe ny zanaka. Kolosianina toko faharoa ny andininy roa tapamin'ny faharoa de mandray ny andininy fahatelo. Kolosianina toko faharoa ny andininy roa tapamin'ny faharoa de mandray ny andininy fahatelo. Zao mboalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mbo amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina zay an'Andriamanitra de Kristy. Jereo tsara fa Jesosy Kristy ny zava-miafin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ny zava-miafin'Andriamanitra. Ny andininy fahatelo zay iafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Jereo eto zava-dehibe mihitsy fa Jesosy no voalaza eto iafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ka raha ao amiko na ao aminao Jesosy Kristy Tompo lay zava-miafin'Andriamanitra de tanteraka ao amintsika ny herin'Andriamanitra manova ny fahendrena ny fahalalana satria Jesosy ny fahendrena sy fahalalana. Toizatsika ihany no fanazavana ty zava-dehibe ho antsika zany. Kolosianina toko voalohany Kolosianina toko voalohany andininy 7:20. Zava-dehibe nge ny antony atao batisy hoe minaran'ny ray zanako fanomasina fa tsy hoe atao fotsiny. Tsy maintsy fantatry ny olona mindro atao batisy zany hoe nahoana natao batisy aminaran'ny ray sy ny zanaka mazanak'olonan'i Jesosy. Zao ary voalaza ny Kolosianina toko voalohany andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa sitraky ny ray fa ho aminy ny toeran'ny fahafenona rehetra. Ao amin'ny Jesosy ny toeran'ny fahafenona rehetra. Ka raha Jesosy toeran'ny fahafenona rehetra no amintsika eo ma de ho tanteraka amintsika koa ny fahafenona ho ny andininy faharoapolo sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka de ny rany teo amin'ny fijaliana no nanaovany fampihavanana eny izy koa izao zany fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ao amin'ny Jesosy ny toeran'ny fahafenona rehetra. Ka raha atao batisy amin'ny anarany zanaka zany ho tanteraka am'le fahafenona ary nisy ny fampiraisana amin'Andriamanitra sy ny olona ety ambonin'ny tany. Fa raha vao tsisy ny fampiraisana fampihavanana moa ny dikan'izany fampihavanana eny izy koa zao zany fampihavanana zany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Tantara no resahako aminareo. Ny ankabeazan'ny olona dia tsy mahay mamela heloka, mora tezitra ary tsy mahay mandefitra. Kanefa kosa rehefa ao amin'i Jesosy le herin'Andriamanitra, le toeran'ny fahafenon'Andriamanitra, fahafenona, le fahendren'ny fahalalana de mialy reo. Afaka. Ny vadiko dia olona mora tezitra. Ary rehefa tezitra izy dia ao anatin'ny 2 volana 3 volana tsy mifampiresaka. De atao hoe miavonavona angany ilazan'ny olona azy. Sotran'Andriamanitra no fa rehefa nandray ny filazantsara izy taterina de niova. Azavaiko aminareo natonga zay niova izy satria ao anatin'le fahatezerana matetika ny resaka tsy fankazona mivady de amin'ny fianarany ankizy. Satria rehefa tonga ny fisondrotan'ny mpianatra de le faralahy dia be lalao loatra de tsy misondra de afindra ny sekoly de asondrony. De hoe tsy mety zany. Fifa tsy mahay izy eo amin'ny kilasy misy azy
asondrotrao vo maikeo mety tsy mahay a mo asondrotrao ihany mety tsy mahay zany zanako mahay ozy zay moa ny eritreritry ny vehivavy matetika de tamin'ray mitorako ty ary dia za niasa tamin'ny toerana anankiray izy niasa tao amin'ny Béni Antananarivo Analakely za mineritrery tamin'ny toerana anankiray nisy ny famalina de hoy aho anakapoko hoe hoavony ray a le tsy fampiresaka ao anatin'ny 2 volana 3 volana raha ny ampandrindrana de samy manana ny lambany raha ohatra ka mifampikasoka kely ny tongotra de fa tsipatsipaka tsy mety zany za io zany tsy nafa de efa mba niova ty vadiko ty fa ny rava tamin'ny 5 lasa namonjy an'le vadiko teo amin'ny Béni Antananarivo Analakely de niandra azy voaka avy any izy de faleriany ny raha nyteny taminy hoe nanahoana ny asy reraka raha be fo zao nangariany aho nianjony izy de lasa nandefa tsy novaliny atao hoana niaraka amin'ny roatray fa mahamenatr'olona satria tena lehilahy lehibe zao niapitso de mifona tamin'Andriamanitra fona amin'Andriamanitra satria tsy nifona taminao aho ho an'ny vadiko sy ho ahy izy moa ny marina zay tsisy marina zay mivadina ray aza fiainao Andriamanitra ny marina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no angatahako famelan-kelika ho azy sy ny vadiko ary ny amin'ny ran'ny Jesosy fampiavana satria zay voalaza eto amin'ny tenin'Andriamanitra hoe 20 amin'ny Kolosiana 2:20 manao hoe sady izy no ampiavanany ny zavatra rehetra aminy ka de ny rano teo amin'ny hazofijaliana no nanaovany fampiavanana eny izy hoy izao no fampiavanana izany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra fampiavanana amin'Andriamanitra sy ny olona ary ntsika samy olombelona de niapitso de nandeha taxi mihitsy indray hitsena azy joro teo am'le toerana zay indrasako azy nomaly igny tonga avy any izy dia naveriko le teny manahoany nahoana ny asa vizana de nafinaritra mihitsy fa noho le rano satria alohana tonga avy anteo de fa niteny hoe Jesosy ny am'le rano fampiavanana de antoko nazony famelan-kely koa satria ny rano ao Jesosy nantoko ny famelan-kely satria raha tsy misy raha latsaka izy famelan-kely koa vo velany heliko vo velany heliko mivadiko vita fampiavanana zay koa noho ny amin'ny ranao Jesosy noho ny aminao Jesosy vita fampiavanana tonga avy any izy de naveriko le teny manahoany ona ny asa ona ny avizanana de namaly moramora zay be dehibe ny asa tena vizana de hoe hoe ndao ary ody de miarak'zay toy zay Jesosy sotra noho ny am'le ranao fampiavanana ianao mifampiavanana aminay sy amin'ny ray ary mifampiavanana aminay sy aminay zakay noho ny amin'ny ranao Jesosy de nilahatra eny andeha ody rehefa nandeha kelikely de nandeha bras dessous de niresaka tsara zay tsy nisy tsony le hoe 2 volana tsy nisy tsony le hoe 3 volana tsy mifampiresaka fa tena nilamina tsara hitatsika am'izany fa tena zava-dehibe izy io fampiavana amafisiko niverina ny ray io zavatra io taty aoriana de hoy tamin'Andriamanitra mbola famelan-kely koa ihany angatahako aminao Andriamanitra hoaky isy ho an'ny vadiko tsisy marina zay noho ny am'le rano Jesosy ekeko fa tsy zao fa de misaotra ny famelan-kely ko menao fa zao anio aho tsy hitsena azy fa avy de any an-trano de any an-trano ao niandry azy tonga izy avy any de hoe Jesosy noho ny ranao fampiavanana miresaka zay mivady ataonao miresaka amiko izy de mikarakara sakafo izy dia napetrany anoloany ny vary de laoka de za moa tia tsafokena fa tia tsafokena de nisy tsafokena teo sardiny anankiroa ny tsafokena de izy tamiko itiany anao tiany ah de hoe tanakapoko Jesosy misaotra ny amin'ny ranao fampiavanana fa vita somany tsara zany fraisa fampiavanana mivady tsisy zany monjimonjy ao anatin'ny 2 volana na 3 volana zany tsony ary misaotra anao koa fa nanova mivadiko ianao Andriamanitra tamin'ny lalan'i Jesosy herinao amin'ny lalan'i Jesosy fampiavanana zany tsy manganga raha ohatra ka atao hoe atao batisa amin'andrany ray zanaka fa miditra amin'ny zanaka tsika zao ary moraorina moa no hoe fanzavana hoe amin'ny fanahy ary raha toizatsika ihany ny Kolosiana 2:2
Kolosany toko faharoa ary ny andininy sivy sy ny folo misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kolosiana toko faharoa andininy sivy sy ny folo. Fa ao amin'ny tenany ny toerany fahafianony ny fomba an'Andriamanitra rehetra, ary ianareo de tanteraka ao aminy, sady izy no lohany fanapahana sy ny fahefana rehetra. Jereo eto mazava tsara fa ao amin'ny tenan Jesosy ny toerany fahafianony ny fomba an'Andriamanitra rehetra, ka tsy mahagaga raha nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy izaho sy anao mba azahoany le manany fahafianony fomba an'Andriamanitra rehetra manovany-tsika ho tonga tena zanak'Andriamanitra. Satria laha tsy le manana amin'ny fahafianony ny fomba an'Andriamanitra rehetra, satria Andriamanitra raha teo izy, no tonga ao amintsika rehefa nafana tany mota manandevotsika, tsy misy hevitra mihitsy. Ary jereo fa ny andininy fahafolo dia zava-dehibe loatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy ny lohany fanapahana sy ny fahefana rehetra. Noho ny famonjena ny mahery-n'Andriamanitra azy, ny fahendren'Andriamanitra azy, itoeran'ny fahafianony fomba an'Andriamanitra, manana ny fahafianona rehetra, mitondra fampiavana ho antsika tamin'Andriamanitra, de voalaza eto fa tanteraka ao aminy. Miova le olona ska tanteraka, raha tsy asan'i Jesosy tsy tanteraka mihitsy le olona. Zay mazava-dehibe hoe tanteraka ao aminy zao sy anao. Ary avakitsika haino loatra ny tsenjery ny Jaona toko 17, andininy fahaenina. Jaona 17 andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hoy Jesosy taminy, zaho no lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mazava tsara ny tenin'i Jesosy, zaho no lalana, azona mazotsika famonjena, fiainana, ao amin'ny fiainana ka rehefa tonga amintsika izy de azontsika amin'ny fiainana, zaho no lalana sy famarinana, izy koa ny famarinana ary fiainana. Fahamarinana izy, rehefa tonga amintsika izy de tanterana amintsika ny fahamarinana, ary tsy misy mahazo makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Resaka be, tsy misy afa-tsy amin'ny lalan'i Jesosy ihany no azontsika makany an-danitra. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Tsy misy anaraka hafa mihitsy. Raha vao mitady lalana hafa tsika de tsy mety. Asan'Apôstôly toko 4 andininy 12, anamarina antsika an'izany. Asan'Apôstôly toko 4 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona zay azoantsika famonjena. Tsy misy anarana hafa mihitsy azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, le zanak'Andriamanitra velona, le Andriamanitra tonga zanak'olona. Mahafantatra an'Andriamanitra izy ary mahafantatra tsika olombelona ihany koa. Tsisy famonjena hafa ohatra hoe anaran'i Josefa na Petery na Marie na anarana hafa akoatran'izay ao amin'ny Baiboly, na ny apôstôly Paoly na Jakoby na Jaune, tsy azona famonjena zany, tsy azona famonjena mihitsy. Ndray andro raha nandeha tany amin'ny Cornelio ny apôstôly Petera, de nekoko atao natria amin'ny Petera Cornelio, mitsangana aho, olona ihany aho, aza manao zao, de aleo tsara fa tsy misy. Ary Maria aza tamin'i Jesosy tety ambony tany teo izy, moa mifanina koa moa zaho sy anao raha vehivavy, zany hoe ianao nampiasaina hahatonga zanak'olona fotsiny, fa tsy mifanina akory tsika. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa azontsika famonjena afa-tsy ny anarany Jesosy Kristy Tompo rery ihany. Ary mbola toizantsika ihany tenin'Andriamanitra Jaona voalohany, Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy.
zay hatramy voalohany zany hoe zany hatramy voalohany zany tsy fantatra oviny zany voalohany zany de zay efa renay zay efa hitany masonay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay de ny amin'ny teny fiainana fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay de tonga vavolombelona hanambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao ami'ray ka efa niseho taminay zay efa hitanay sy renay mambaranay aminareo mba azonareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia ami'ray sy am' Jesosy Kristy zanany. Etsika dia manambara ny am' Jesosy koa ny apôstôly Jaune zay efa renay efa hita amin'ny masonay efa nojerenay efa notsapain'ny tananay de ny amin'ny teny fiainana. Jesosy zany a teny fiainana izy ady antoizany fa efa naseho ny fiainana. Jesosy koa ny fiainana teny fiainana ary mbola nitoizany efa nahita azy zakay de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay tao amin'Andriamanitra izy tamin'ny voalohany de mivoaka avy eo amin'Andriamanitra tonga zanak'olona torotry ny fanamasana mare vady Josefa de tonga zanak'olona le Andriamanitra le teny fiainana mandrakizay ary voalaza fa hoe tao amin'ray nefa naseho taminay zay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazonareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia ami'ray sy am' Jesosy Kristy zanany. Zava-dehibe zany hoe atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka tokony fantarantsika hoe nahoana natao amin'ny zanaka Jesosy ama zanak'olo azy tokony fantarantsika tsara fa raha vao tsy mahafantatsika dia matiantoka ataotao batisa fotsiny ara-pomba fotsiny fa tsy toko araka ny tena izy. Jaona voalohany toko 5 misy teny toy zao. Jaona voalohany toko 5:7 ka hatramin'ny 12. Jaona voalohany toko 5:7 ka hatramin'ny 12 aminaran'i Jesosy. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambaran'ny zanany. Zoro tsara eto fe nanambaran'ny zanan'Andriamanitra manambarany amin'ny zanany ka tokony fantarantsika marany amin'ilay zanany de zanak'olona Jesosy zanak'Andriamanitra zanak'olona koa izy. Ony 10 zay mino ny zanak'Andriamanitra no mana fanambarana ao anatiny zay tsy mino an'Andriamanitra de efa nampandangy azy satria tsy mino ny fanambarana zay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Eto hoe zay mino ny zanak'Andriamanitra de tanteraka ho amin'ny fanambarana filazana rehetra satria Jesosy ny ho amin'le olona. Ary ony ny teny araky 10 ary zao ny fanambarany zao ny fanambaran'Andriamanitra zany fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Zay rehefa nandroantsika teo hoe Jesosy ny teny fiainana izy ny fiainana mandrakizay de zay fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Zay mahazo tonga ny teny hoe raha izay manana ny zanaka manana ny fiainana fa zay tsy manana ny zanaka 10:12 milaza an'izay okitsika inge 10:12 zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Zay no natongaNdriamanitra nanome mpamonjy azy antoka ka nametraka antsika am' Jesosy mba hatonga antsika niara-vombo tamin'ny niara-mahatamy mba hiala no tomandevô mba hatonga antsika handray hanana le fiainana de fiainana manrakizay dia Jesosy Kristy tompo satria raha vao tsy miala le otomanandevo tsy ho tonga ao mihitsy Jesosy Kristy tsy afaka raha tsy maty le olona taloha araky ny nofo tsy misy hevitra mihitsy ny azo atsika ny fiainana mandrakizay. Zany nitsorantsika n'Andriamanitra mandrakariva no zany fanambarana zay men'Andriamanitra zany. Romanina toko 9 Romanina toko 9:9 ka hatramin'ny 9.
romana toko fainandiny enaka hatrano fahavalo amin'ny anaran'i jesosy na hoe ary raha niara-maty tamin'i kristy isika de mino fa iara-belona amiko isika misy ten'andriamanitra aloha zany a andininy fahavalo sy hoe raha niara-maty tamin'i kristy de niara-belaniko atsika vakisika ary romana toko fainandiny enina ka hatrano fahavalo andininy fa enina fantatsika fa nitoeatsika taloha de niarako nombona tamina ny mbana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota nitsony mazava tsara eto fa fantatsika fa nitoetsika taloha ndikiny hoe toetsika taloha ny teny frantsay hoe notre vieille nature no nadika amin'ny teny malagasy hoe nitoetsika taloha amin'ny teny frantsay sasany izy de le hoe notre vieil homme amin'ny teny frantsay sasany izy a français courant l'homme que nous étions auparavant maha olona antsika taloha le olo andevoziny ota de niaraka nohombona taminy hanombana ny tena nyota niaraka vonona nombona tamin'ny azo teo amin'ny jesosy zay voalaza eto l'homme que nous étions auparavant était mis à mort avec Christ sur la croix zay moa teny frantsay sasan'zay mialatsy indrindra de niaraka nombona taminy hanombana ny tena nyota mba tsy hanompoantsika ny ota nitsony tena vonona mihitsy le olona andevoziny ota pour que notre être pécheur soit détruit zay moa teny frantsay tsara vonona mihitsy mba tsy hatonga antsika andevony ota nitsony pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché mba tsy hatonga antsika andevony ota nitsony satria raha vao tsy maty aiza hatonga antsika ho maty miara vomba am' jesosy niara maty aminy zava-dehibe eo fa raha vao tsy miara maty aminy tsy misy hevitra nahoana moa ny andininy fahafito fa zay efa maty de afaka amin'ny ota zay maty de afaka amin'ny ota manandevo zay le izy fa raha vao tsy maty miara vomba am' jesosy tsika niara maty aminy tsy afaka ny ota manandevo zay natonga ny andininy fahavalo ny vakiko teo hoe ny anaran'i jesosy hoe ary raha niara-maty tamiko sika de mifika iara-belona amiko isika zay niara-maty am' jesosy ihany no iara-belona aminy zava-dehibe zany ary zay natonga ny atao batisa amin'ny anaran'ny zanaka tokony fatantsika ny antony nova nabatisantsika amin'ny anaran'ny ray zanaka mbola toizatsika ny am'zany fa mbola tsy vita hatramy farany fa de andriamanitra ny kombantsika mba tanteraka ny fiasany sy sapony de mbola toizatsika manaraka ny am'le hoe ny zanaka ary mba voninahitryandriamanitra ary mba iorona tsara ny finoatsika amin'ny famonjena ny ao am' jesosy hitombo ivavaka atsika saotranao zahay andriamanitra fa ny fahasavanao sy famindramponao a de nazavaina teto ny atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina rehefa tonga ny hoe amin'ny anaran'ny zanaka zay amazanak'olona an' jesosy ny rainao ka misaotranao zay fa amin'ny alalanao zonay fiaina mandrak'izay ny fiainana de ho anao nidera ho anao misaotro voninahitra za am'ty lalany keo mahafaka le amin'ny ota manandevo ary atonga any koa araka voalaza teo fa zay miara-maty am' kristy miara-belona aminy ho anao nidera saotra voninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleloia veloma mandram-piona ny fahasoavan'andriamanitra io amitsika rehetra de mba ho tanteraka amitsika ny fikasany koa na aiza misy antsika de matoky fa vony anaraka zao fampianaran'zao deo tsika tsiray avy ary dia mba voraitsika zany hoe fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy le tombo ka de veloma mandram-piona amy manaraka ndray eo ntsika tompoko mba ho voninatr'andriamanitra ary manantsika fiaina mandrakizay amen